Fahatetsakilany izay dia naneho ny heviny ihany koa ary sy ny alahelo n'ireo mpitia baolina kitra malagasy ka dia nisy ny hetsika izay nokarakarain'izy ireo dia be ny marimarina koa ny ala tetsy amin'ny kianjaram-bojatovo ny azo any Soraka ary ny farana teny Mahamasina. Samy matsiaro tompon'andraikitra amin'ny zava-mitranga eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra malagasy amin'izao fotoana izao avokoa ireo mpakafy ity taranja ity tsy akanavaka. Maro ireo manana fanahina amin'ny latsahan'ny sazy ka tsy afahan'ny Barea mandeha any amin'ny kanina 7-10 Nisy ary ny fanehoan-kevitra tamin'ny alalan'ny diabe nataon'ireo mpakafy baolina kitra malagasy ny ainga teny Ambojatovo, nandalo ny foiben'ny FMF teny Soraka ary ny farana teny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina io maraina io. Miaraka izahay ireo zany hoe rehefa naheno an'le hoe nykoaisa tany Sambava dia gaga fotsiny mpakafy fa maninona sady efa mandeha lavitra be tany Sambava zany nefa rehefa tonga any dia tsy mba nafa pratika no heno hoe vita le izy dia zay lany teo ny lany narakotona rabena randria fa tsy nisy président fédération lany zany tany nefa tonga tany daholo aloha zany ny fahenona ireo hoe tonga tany daholo ny président na ligue no nefa natao zany ny fifidianana tsy mbola voalohany kosa aloha tao anatin'ny fitantanana ny baolina kitra no misy be dia izahay ireo zany fampiresaka tamin'ny Facebook, fampiresaka tamin'ny radio, tamin'ny maraina dia hoe andaotsika mba haneho ny alahelontsika eny amin'izay dia mba tonga izay malahelo atsika rehetra ireo miara-miteny hoe mpakafy malahelo. Afampisehoana Sorabavety efa nehoana niaraka tamin'ny orakoraka isan-karazany moa no nataon'ireto mpakafy reto tamin'izany. Rehefa tonga teny Mahamasina izy ireo dia niona tamin'ny solotenan'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena niaraka tamin'ireo filohan'ny ligy nangataka fanazavana feno makasika ny tena olana misy moa no tena nifatohan'ny resaka. Reto mpakafy reto izay namoaka teny mafy amin'ny tsy ahafahan'ny tompon'andraikitra miala mora amin'ity tranga ity sanatrika milatsaka ny sazy ary tsy afaka manao kanina 7-10 ny Barea. Nanazava ny tranga misy tamin'izy ireo araka izany ny solotenan'ny ministera Pia sy ny solotenan'ireo ligy 14 tonga teny Mahamasina. Raha ny fahitana ny fihetsika reto mpakafy tonga teny Mahamasina reto dia efa lasa raharaham-pirenena mihitsy ny olan'ny baolina kitra malagasy amin'izao fotoana izao. Rary ny loatra zany satria tao anatin'ny taona maromaro no samy nanira hitan'ny ekipam-pirenena malagasy any amin'ny dingana famarana ny kanina ny malagasy rehetra. Mety voafafa nefa izany hafaliana izany raha toa ka tsy milamina ny lafin'ny fitantanana eo amin'ny baolina kitra eto amintsika.